Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ahoana no fomba ahenoko ny fanahy masina miteny atao anatiko. Izay indray no lohatenin'ity video manaraka ity. Tamin'ity herinandro ity dia nampahafantarina antsika ny mahasarobidy ny fanahy masina, ny asany eo amin'ny fiainantsika, ny vokatra entiny eo amin'ny fiainantsika, ary ny tokony handehanantsika araka ny fitarihan'izany fanahy masina izany. Dia teraka ny fanontaniana amin'ny hoe ahoana ny fomba ahenoko ny fanahy masina izay mitoetra atao anatiko. Ny zavatra tsara fantatsika voalohany dia ny hoe ny mino rehetra, izany hoe ny mino egalina izay olona nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia hitoerany fanahy masina, manana ny fanahy masina izy. Ary io fanahy masina dia tena miteny, manolo-tsaina, mitari-dalana ao anatiny ao, saingy indraindray tsy fantatry ny olona, tsy takatry ny olona, tsy henon'ny olona ny feon'io fanahy masina io. Androany dia tena te-hanoro anao fomba tsotra sy azo antoka ahafahana maheno ny feon'io fanahy masina io izay mibitika sy miteny ao anatinao. Zavatra tsara fantatsika aloha dia izao amin'ny ankapobeny dia kompliken'ny olona, asaroton'ny olona ary havana. Io izany hoe fomba fandrenesana ny feon'ny fanahy masina izany. Satria ny olombelona dia mitady famantarana zavatra hita maso azo tsapahi-tanana foana, zavatra ohatrany extraordinaire, supernaturel, zavatra ohatrany zavatra mahagaga be, zavatra ohatran'izany no tadiavin'ny olona, izay izy vao mino hoe fanahy masina izany miteny izany. Asa mety miandro manofy izy, na miandro hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, na miandro hoe mandeha manantona mpaminany, na miandro hoe andeha mankany anatina tendrombohitra dia any dia mihaino ny feon'ny fanahy masina any, na tena maheno feo mivantana amin'ny sofiny mihitsy ny olona sasany. Reny fomba rehetrarehetra ireny mety hitenenana fanahy masina tokoa, sainga tsy azo antoka ary tena sarotra. Satria raha zatra an'izany hoe mihaino feo mivantana amin'ny sofinao izany ianao, tsy ahavita ny inantsony raha tsy maheno an'io feo io. Ary raha zatra manofy ianao hoe izay no ahafahanao mihaino ny feon'ny fanahy masina, dia tena sahirana ianao raha hanao zavatra, satria tsy maintsy handry hanofy foana izany ianao vao fantatra hoe miteny aminao ny fanahy masina. Ary io nofy io koa mbola mety hamitaka io. Tsy voatery avy amin'ny fanahy masina daholo koa izay nofy nofisinao, fa mety misy ny nofy avy amin'ny havizanana sy ny ohatran'izany. Mbola izy video resahantsika ny amin'izay resaka nofy izay. Fa tiako tenenina dia izao, raha ohatra ianao ka misy mpaminany dia hoe manantona ilay mpaminany ianao hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, mety azo atao ihany izany, fa ny olana amin'izany dia izao hiankin-doha amin'io mpaminany io ianao ny farany. Tsy ahavita hamantatra intsony ny hevitr'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra sy ny feon'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny tenanao ao anatinao, fa tsy maintsy andeha hiankin-doha hitadin'ny olona etsy sy eroa foana ihany. Ary reny zavatra rehetrarehetra reny dia mahatonga ana miteny manao hoe tsy azo antoka, tsy dia tsara. Na dia mety hiteny amin'ireny aza ny fanahy masina dia miteny aminao any amin'ny hoe aza mizatra amin'izany. Fa ity fomba tsotra ity no fomba izay atoroko anao azo antoka indrindra. Voalohany dia izao ny fanahy masina dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Izany nambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny hoe fanahin'ny fahamarinana. Jaona 4:7-7. Teo amin'ny Jaona 4:7-7 dia hoe raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Inona moa io marina io? Dia ny tenin'Andriamanitra ihany ahitsika tsara Jaona 17:17 amin'ny hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Izany hoe tia marina izay resahana eto ity dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra io. Ilay fanahin'ny fahamarinana izany dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra izany no io fanahy io izany mampahafantatra antsika, mampahatsiaro antsika ny tenin'Andriamanitra izay no asany. Ka rehefa miteny izy dia tenin'Andriamanitra no hazavainy amintsika. Amin'ny fotoana rehetra izay hamakianao baiboly izany dia efa miteny aminao izay ny fanahy masina. Amin'ny fotoana izay henonao toriteny dia efa miteny aminao izay ny fanahy masina. Izao fampianarana izay tonga eo anatrehanao izao dia efa ny fanahy masina no miteny aminao amin'ny alalan'izao fampianarana izao. Raha mihaino hira ianao ka hira ara-pivavahana dia efa fanahy masina mampita hafatra any anatinao koa izany. Mety mampahery anao izy, mampahafantatra anao ny sitrapon'Andriamanitra. Na ihany koa hijery film ianao ka film kristianina dia efa fanahy masina mampita zavatra anatinao koa izany. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra na boky kristiana io na inona rehefa zavatra misy tenin'Andriamanitra dia izay ny fomba hitenenana ny fanahy masina ao aminao izany. Azo antoka io. Ary ny tenin'Andriamanitra tsy isy tenin'Andriamanitra hoe mampisalasala izany, fa rehefa tenin'Andriamanitra dia marina daholo, mahatoky daholo ny teny vavolombelon'Andriamanitra rehetra sy ny didiny iray manontolo. Azonao ampiasaina izany
amin'ny fotoana rehetra hoe misy olana ianao dia raiso ny tenin'Andriamanitra dia vakio ny tenin'Andriamanitra dia io tenin'Andriamanitra io no itenenan'Andriamanitra aminao. Ny faharoa dia mbola tenin'Andriamanitra ihany saingy tenin'Andriamanitra izay ampatsahivy ny fanahy masina ao anatinao. Misy fotoana ianao zany efa ao anatinao any ilay tenin'Andriamanitra anatin'ny sainao any fa ireny tenin'Andriamanitra ireny araka ilay tenin'ny soratra masina amin'ny hoe izy sisa no ampatsahanareo ny marina rehetra. Izy no ampiteny anareo amin'ny fotoana izay voatendrin'Andriamanitra. Dia izany hoe misy fotoana zany ianao tonga dia misy tenin'Andriamanitra tonga ao anatin'ny sainao ao. Asa na mety hoe mandonana fakapanahy ianao dia misy firen'Andriamanitra tonga ny amin'ny hoe aza mangalatra, aza mandainga, aza mijangajanga. Fanahy masina iny miteny aminao iny tadio zay. Fanahy masina iny mampatsiaro anao ilay tenin'Andriamanitra iny. Feo mangina. Fa ny fanahy maloto koa dia miteny manao hoe alay fa tsy maninona, ataovy ohatran'izao, zavatra io anie tsisy mahita sy ohatran'izany. Efa devoly koa mampiteny anatin'ny sainao ao. Fa ny fanahy masina dia mampatsiaro anao tenin'Andriamanitra izy. Izay koa ilay fanahy masina izay miteny aminao zay, tenin'Andriamanitra. Dia ny fahatelo dia ilay tenin'Andriamanitra ihany fa tenin'Andriamanitra izay tsakotsakoinao. Mety misy zany tenin'Andriamanitra dia tsakotsakoinao, eritreretinao, dinihinao lalina anatin'ny sainao any ilay izy dia iny ianao mitsakotsako ilay tenin'Andriamanitra iny dia me mazava aminao ilay izy, me azonao ilay izy amin'izay fotoan'izay me manazava ny sainao koa ny tenin'ny fanahy masina amin'izay fotoan'izay. Dia izany rehetrarehetra any no azo antoka indrindra fa tsy mamitaka ary tsy mandainga itenenan'ny fanahy masina amintsika kristianina. Tsy zavatra sarotra zany. Tsy zavatra sarotra mihitsy zany ary aza sarotona ilay izy. Fa mahatonga an'izy ho sarotra dia satria tsika mitady famantarana. Mitady zavatra tonga dia hoe zavatra mahavariana be, mahagaga be, hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihitsy dia amin'izay fotoan'izay vao ohatrany hoe tena miteny ilay fanahy masina. Fa isan'andro isan'andro ny fanahy masina. Isan'andro isan'andro dia miteny aminao, mampatsiaro anao, miteny mangina ao anatinao, mibitsika ny tenin'Andriamanitra ao anatinao. Tsy voatery hoe tsy maintsy andeha ao anatina tendrombohitra ianao dia andeha hijanona mandritra ny 4 andro ny feon'ny fanahy masina sy ohatran'izany fa na ao an-tranonao na aiza any ambony fiara eny dia amin'ny fotoana ohatra izay enonao ny tenin'Andriamanitra dia tadio fa fanahy masina no mampiteny ny tenin'Andriamanitra iny orenao. Dia amin'izay fotoan'izay fanahy masina izay miteny izay. Ka rehefa misy tenin'Andriamanitra enao dia aza tonga dia maniratsira na hoe aiza koa na ohatrao fa enoy tsara aloha. Rehefa tsy inonao fotsiny izy dia efa avelao any fa aza tsiratsiraina satria sao dia maniratsira ny fanahin'Andriamanitra izay miteny aminao ianao. Na olona ihany koa mety hiteny tenin'Andriamanitra aminao dia amin'izay fotoan'izay raiso foana aloha ilay izy. Didiny ho lalina foana fa sao dia ny fanahy masina no nampiteny an'iny olona ilay tenin'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay mila mahay mihaino isika ny feon'ny fanahy masina. Raha misy zavatra tianao atao tsy voatery anao anantona ny olona na hiandry hanofy na hiteny fiteny tsy fantatra na andro any amin'ny tendrombohitra na hiteny andro feo mihaino ny sofinao ao fa raiso ny baiboly vakio dia izay ao ianao no mahita ny hevitry ny tenin'Andriamanitra ho anao. Aza miankin-doha amin'ny olona zany. Farany teo ravana dia nisy olona nangataka hoe zaho izy taloha dia tena maheno ny fanahy masina mihitsy miteny, henoko mazava mihitsy ny feony izy henoko audible mihitsy zany henoko misofoka ao izy miteny hoe zao dia tena marina aloha izy, tena marina mihitsy izy. Fa taty aoriana izy nisy fotoana narary dia tao anatin'ilay fotoana nampaharara io dia tsy nahinao io feo intsony dia nanomboka tamin'izay tsy henoko intsony izy hatramin'izao dia lasa tena malahelo be hoe tsy maheno ny feon'ny fanahy masina intsony. Zay ilay problème. Zay ilay olana satria tsika zahatra miankinankin-doha amin'ny zavatra ohatran'izany dia zao lazaina fa ohatrany hoe tsy miteny intsony ny fanahy masina. Nefa ianao maheno tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro dia lazainao fa tsy fanahy masina ve no miteny amin'izany fa dia lasa ilay feo audible ihany sisa no heverinao fa feon'ny fanahy masina. Zavatra kely ohatran'izany iny fa ny zava-dehibe indrindra izay tenenan'ny fanahy masina tsika dia efa ilay tenin'Andriamanitra ka dia io raisina fa aza variana miandry an'izany zavatra isan-karazany izany fa ny fanahy masina dia miteny amintsika isan'andro dia enoy ny feoany dia ankatoavy dinio sainotsaino rehefa tadidinao dia efa misaoran'Andriamanitra hoe ay miteny amiko ny fanahin'Andriamanitra, mitarika ny fanahin'Andriamanitra. Dia iny feon'ny fanahy masina izay tenin'Andriamanitra mivoaka ao anatinao iny ankatoavy iny fa izay no atao hoe mandeha araka ny fitarihan'ny fanahy masina. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.